tsy ho diso lalana ianao manomboka eto. Ho hitanao tsara ny lalana ho alehanao manomboka eto. Tsisy olona nambanimbany ny tenan'izany tsony manomboka eto, fa noforon'Andriamanitra ianao. Na zanaka tany ianao, na zanaka tao an-trano, na zanaka mpanampy, na zanaka mpanjaka, na zanak'izy, zavatra iray ny fantatra androany, noforon'Andriamanitra ianao. Noforon'Andriamanitra. Lazao hoe za dia noforon'Andriamanitra. Lazao hoe za dia noforon'Andriamanitra. Ohatrany mba tsara be zany a. Jeremia zanaky Hilkia, i papany sy mamany no niarany asa natongavany tao an-kibo, fa Jehova eto miteny hoe fantatro tsara fa Hilkia no vadiny mamanao natonga anao tao an-kibo, fa aoko fantatrao fa za no namorona anao tao. Alleluia. Izy atao izy noforon'Andriamanitra tonga eto androany. Teneny misaotra Andriamanitra namorona anahy. Misaotra Andriamanitra namorona anahy. Nomenao ray a, nomenao reny a, fa ianao namorona anahy tao an-kibon'ny reniko tao. Misaotra anao Andriamanitra. Misaotra anao tao amin'ny raiko sy ny reniko. Niara-ny asa nataonao fitaovana, nafanao namorona anahy. Alleluia, alleluia, alleluia. Minaova mahery sahady ianao zay. Dia ozy izy Jeremia 1:5, atry ny fony ianao tsy mbola noforonoko tany an-kibo no efa fantatra. Zany hoe talohany namoronana azy tao an-kibo zany efa naninona izy? Nisy izy. Tsy Jeremia ihany io fa ny olombelona rehetra. Talohany noforona anao tao an-kibo efa nisy ianao. Efa nisy ianao. Atry ny anao fony tsy mbola noforonana tao an-kibo no efa fantatra. Ary atry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa noamasiniko sy notendraiko ho mpaminano any firenena. Taizary nanaovan'Andriamanitra an'izany. Taiza tany amin'ny mandrakizay. Taiza azafady tany amin'ny mandrakizay. Tany amin'ny mandrakizay. Fa inona le noforonina tao anaty kibo tao azafady? Inona vatana no noforonina tao anaty kibo tao. Vatana. Amin'Andriamanitra zany misy fanahy marobe. Zay no mahatonga anazy hoe Dieu des esprits, Andriamanitra na fanahy. Fa le olombelona amizay, i papa sy mama, bevoka amizay i mama, dia Andriamanitra amizay mahita hoe ity fanahy ty no apetraka amin'io anaty kibony eo. Alleluia. I fanahy io efa tany amin'Andriamanitra, tany amin'ny mandrakizay. Oh, misy mahazo ve zany zavatra resako zany? Tahaka le famoronana zany mitovy tamin'ny voalohany ihany. Ny fanahy efa vonona talohan'le vatany. Mbola tsy azonao ihany, mbola tsy azonao ihany. Talohan'ny vatany efa nisy hatramy izay. Fa mbola tsy azonao ihany. Dia tanana mafy an'Andriamanitra. Aya, averitsika indray. Fa mbola tsy azonao ihany, fa mbola tsy azonao ihany. Ny fanahiny talohany vatany efa nisy hatramy izay e. Fa mbola tsy azonao ihany, fa mbola tsy azonao. Tehaka tanana mafy an'Andriamanitra. Ahoana tsara io zary jarasolony ray be manapatakarany iny lehilahin'Andriamanitra iny. Mbola tsy azonao ihany ozy izy. Ny fanahy eneo izy talohany vatany efa nisy hatramin'izay. Alleluia. Zany hoe niforonon'Andriamanitra aloha ny fanahy, dia rehefa avy eo izy namorona inony? Vatany. Ho asiana ilay fanahy zay noforonona. Dia tahaka izany koa
tsy niverina namorona vatana itsony izy tamina vovoka fa le ray iny ihany i Adama iny ihany am'izay zany niny karazana hoe produit voalohany dia tsy naka tamin'ny vovoka tsony izy fa tamin'iny am'izay nivoahany rehetrarehetra. Raha misy zaza ao anaty kibo dia mamorona iny zaza iny zany noforoniny lay vatany, fa fanahy avy any amin'ny mandrakizay am'izay no ataon'Andriamanitra ao anatiny ao. Dia lay fanahy io manana ny destiné any daholo ny fanahy rehetrarehetra. Ny any Jeremia zao no tendrena ho inona izy avy any, ho mpaminany izy avy any. Alleluia. Ny sasany voatendro miaramila avy any. Alleluia, alleluia. Ny sasany voatendro ho mpitsabo avy any. Ny sasany voatendro ho filoham-pirenena avy any. Mandray anavy enao raha lasana bava, za tsy mino misy voatendro 4 avy any. Tsy fantatra hoe voatendro inona ianao avy any, fa avy any amin'ny mandrakizay ianao io raha lasana bava malaza. Averena za dia avy any amin'ny mandrakizay, za dia avy any amin'ny mandrakizay. Averena ny za dia avy any amin'ny mandrakizay. Ao amin'ny Salamy 139, fa ianao no naharo ny voako vérifieko ny baiboly teny frantsay rein. Ianao no naharo ny rein-ko izy, naharo ny voako, namolavola tao an-kibony reniko ianao. Jereo tsara fa Andriamanitra manamboatra ny vatany olona ao an-kibony reniny, noforonin'Andriamanitra ianao. Ideranao ao fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao Wow. Davida io koa manana ray io, izany rainy Davida? I Jese ny papany. Fa natakatra koa Davida teto hoe enao no namolavola anahy tao an-kibony mamako, i mamako vadiny papako. Ideranao ao fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovanao satria efa mpanjaka izy manao an'io Teo zay ay ve zany za ty magaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromarona izany. Wow, fantatry iza tsara ozy aoko fantatry ny fanahinao ny destinéanao androany, aoko fantatry ny fanahinao fa Andriamanitra ny namolavolanao tao an-kibony reninao tao. Natakatra tsara Davida fa Andriamanitra no namolavola azy tao an-kibony reniny. Allez, vas-y le verset zavady. Fantatry ny fanahiko maromarana zany 15 am'izay. Ny tenako tsy niafina taminao, fonina tao amin'ny miafinao, ka noforoninao hisendrika tany ambanin'ny tany. Ny tenako tsy niafina taminao, fonina tao amin'ny miafinao, tany amin'ny miafina ny nanaovana azy, ka noforoninao hisendrika tany ambanin'ny tany. Zao ozy Davida. Jereo tsara ankoatrin'izy noforonina tao an-kibony mamany io, efa noforonina tany ambanin'ny tany izy, noforonina ho hisy endrika. 16. Ny masonao efa nahitana dia fony tsy mbola hary fady azaho. Eto koa tsika miverina mahita fa mbola tsy tao an-kibo tsika efa naninina nisy. Ny masonao zay efa nahita anahy tamin'izany. Teneno ny namanao efa nisy ianao talohan'ny papanao sy mamanao, mbola tsy nifampisipakory. Raha zao izy, mbola tsy nifampitory fitiavana i papanao sy mamanao, efa nisy ianao. Eto raha lasana bavy tsisy ololom-pona izany, na iza reninao na iza rainao tsisy ololom-pona zany eto, na mahantra rainao na manan-karena ny ray aman-dreninao, tsy misy olom-pona zany tonga eto avy. Fitaovana ireny mevianao anisaka nyty tany velona ity, fa ianao noforonina tany amin'ny mandrakizay, ianao noforonina tany amin'ny mandrakizay. Asy ho lanja ny existencenao manomboka izao, fa avy amin'Andriamanitra ny fisinao eto amin'ity tany ty, avy any anao. Mandray anavy ianao raha lasana bavy malala. Tsara Andriamanitra, ohatrany mety be le miditra ao anatin'ny sekolin'ny finoana, ohatrany hoe olona miverina mianatra zany ianao zao
mihoatra lavitra noho ny tany an-tsekoly rehetrarehetra tany toyany ny masonao efa nahitana dia fony tsy mbola ary fady aza ao voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry misy ny atao hoe anjara voatendry fa misy koa ny atao hoe andro voatendry fony tsy mbola nisy na dia iray akory azy ahoana ny atao hoe andro voatendry efa notendreny zany hoe amin'ny fotoana ohatran'izao a manomboka hipetraka ao anaty kibo ianao nalala ny DPA anao voalohany tsy ny sage-femme fa Jehova zay mahatonga azy hoe DPA raha sage DPA fa nany Jehova DA inona ny atao hoe DPA date probablement d'accouchement zany hoe manisa zany raha sazy hoe nanomboka tamin'ny oviana no nitsatra tsy nandeha ny fadimbola nyity vehivavy ity dia manomboka manisa eo izy a toy izy hoe amin'ny fotoana ohatran'izao tokotokony amin'izao izy no teraka zay le probablement dia rehefa tonga amin'izay ny fotoana iny a iny amin'izay no mahatonga le vehivavy mivezivezy mankany amin'ny hôpital le 15 ony tonga nandana miverina fa mbola lavitra ity lasa ndray 16 indray miverina any aleo rehefa tena hoe mananana mihitsy izy vao mankatenao ka tonga ny 17 efa nioatra izany ka izy nge probablement fa tsy hoe tonga dia efa iny farany tsy mety mivoaka dia déclenchena indray farany tatana sy ny tariny ny probablement ny fantany dokotera fa ny DA indray date d'accouchement Andriamanitra ny malala azy averiny zady avy amin'Andriamanitra efa voasoratra amin'ny bokinao avokoa ireo andro voatendry amin'izao ianao teraka amin'izao ianao zao ny zavatra hitranga amin'izao ianao zao amin'izao ianao zao misy calendrier Andriamanitra ao manana boky Andriamanitra voasoratra ao avokoa ny zavatra nitendrena ho anao